Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy fa 7 volana May ity. Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teniny indray amin'ity maraina ity. Aloha indirantsika ny mofinaina ny dia ivavakisika. Velom-pisaorana anao izay ray tompo Andriamanitra io noho ny alehiben'ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao aminay. Mitantaninao hatrany izahay ka nomenao anjara amin'izao andro izao indray. Eto izahay amin'ny fomangorakoraka. Maro aminay no anatin'ny fahasairanana ihany koa kanefa mitoky teny fantatra ny amin'ny teninao satria ianao ihany koa nefa nilaza fa eo aminao ny ahitana fitsaharana ka eto izay ankehitriny mitondra ny entaentanay rehetra ary koa amino fa azo hery amin'ny alalan'ny teninao koa mety izainao iteny manoloana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fenon'ny fahafenony. Nalaina amin'ny Efesiana 4:7-7 manao hoe ary alalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenonanareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Amen. Maro mieritreritra fa tsy misy azo atao ny mandositra ny herin'ny fahotana. Kanefa ny fampanantenana dia ny hamenonantsika amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ambany loatra ny fikendrentsika kanefa avo dia avo ny marika tokony ho tratrarina. Tokony hivelatra izany ny saintsika mba hatakarantsika ny hevitry ny fiahin'Andriamanitra. Tokony hahatakatra ihany koa ny toetra ambony izay ananan'Andriamanitra isika. Tokony ho velom-pisaorana isika fa tsy navela handeha amin'ny herintsika manokana. Fenitra ambony tokony ho tratrarintsika ny lalàn'Andriamanitra. Tsy tokony handeha araka ny fiheverantsika manokana isika izany na koa hoe ny sainantsika fa tokony hanaraka ny diatongotry Kristy. Eo an-tanantsika ny fandresena, eo aminao ny fandresena kanefa tsy handresa amin'ny anarantsika manokana isika na ny herintsika satria tsy haintsika ny tanjona ny lalàn'Andriamanitra amin'ny herintsika. Tsy maintsy manampy antsika amin'ny fahalementsika ny fanahin'Andriamanitra. Efa tonga fanatitra sy antoka ho antsika i Kristy, tonga hota ho antsika mihitsy izy mba hahatonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra ho aminy. Amin'ny finoana no anarany no ampitafiany antsika ihany koa ny fahamarinana ka tonga fitsipika velona eo amin'ny fiainantsika mihitsy izany. Ampitafin'i Kristy antsika ny toetrany izay tsy manana ota ary amin'ny fahadiovana no hitondrany antsika eo amin'iray. Tsy haintsika ny anana ny akanjo-pahamarinana amin'ny herintsika satria hozy izy ny mpaminany manao hoe tahaka ny lamba izay mihoso-dra ny fahamarinany. Tsy manana n'inona azo atafin'ny fanahintsika isika mba tsy hisehoan'ny fitanjahantsika. Tsy maintsy mandray ny akanjo-pahamarinana izay notenoma tamin'ny fanenoman'ny lanitra isika. Dia ilay akanjo-pahamarinan'i Kristy izay tsy misy petina. Izao no tokony ho lazaintsika, izao no tokony ho lazainao. Efa maty ho ahy izy, mitondra ny fahafahambarakana azo ahy izy. Mino aho fa efa tonga mpandresy noho ny anarany aho ary asandratra eo amin'ny seza fiandrianany. Tombontsoa ho an'ny zanak'Andriamanitra ny ofen'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ary ny rian'ny tompo ihany koa dia mba hatanteraka ny fikasany rehetra aminao. Ny fahamasinana izay avy amin'Andriamanitra ny ho lasa fahamasinanao. Ny herin'ny rehetra izay manasitrana sy iny ihany koa no lasa herinao ary ny fahatanjahana sy ny fandresena rehetra izay efa noentiny dia ho lasa fandresentsika ihany koa. Izany dia atsakao ny saina, atsakao ny loha fa zanaky ny mpandresy tokoa isika ary manana n'ilay Andriamanitra mpandresy izay miahy antsika isan'andro. Amen. Anay tsara andrezan-danitra mbola velom-pisaorana anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anay koa izay manaiky ny hitafy anay amin'ny alalan'ny fahasoavanao ka ny petin'ny fahotana rehetra ao aminay ny ianao no anala izany. Satria efa zanakao voafidinao tokoa izay ka andeha amin'ny fahamarinana izay efa
ny ekena eo aminao ka tsy hisy atahoranay ny amin'ny hoavy rehetra satria Andriamanitra mpanjesy tokoa ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Sapiaro